nareo ny ry havana ny fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Matthieu 5. Ny andilony 7:30 hatramin'ny 2:20 manasanareo hamelatra an'izay teny izay eo amin'lohanareo eo. Io dia ao anatin'le toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra. Ny vontoatin'ilay toriteny dia tsotra fotsiny hoe misy lalàna navoaka Mosesy, tsy hoe navoaka Mosesy moa zany, nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, dia ilay fampiarana an'ilay lalàna no hazavain'i Jesosy eto. Ny olana mantsy dia izao, rehefa miteny ny mpanorandalàna sy ny mpisorona dia vakiny avoakany fotsiny ilay teny fa tsy hazavainy hoe ahoana ny fampiarana an'ilay lalàna izay nampitondrain'Andriamanitra ny Mosesy. Dia eto amin'ity andinin-tsoratra masina izay raisitsika ity dia ilay lalàna manao hoe eo amin'ny 9:30 ny jereo hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Ahoana ny fampiarana an'izany? Satria tsy ampiarana ara-baka teny ilay izy. Dia eto ny tompo dia te hiteny manokana ny mpianana. Misy vahoaka be dia be eo fa miteny manokana izy amin'ny mpianana hoe raha tena mpianatra tokoa nareo dia tokony ho hita ny fitondran-tenanareo isan'andro ny fampiarana an'io lalàna io, ary tokony miavaka ilay fampiaranareo an'lisa, tsy mitovy ny fampiarany olona rehetra an'lisa ka hoe ampiariny ara-baka teny fotsiny lisa ka rehefa mamely ahy ianao dia mivelesy kokoa ianao zany, satria maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fa tsy izay. Dia izao ary mampianatra antsika koa Jesosy, isika izay antsoina hoe mpianatra Jesosy. Raha fehezana amin'ny teny tokana ny toriteny androany dia hoe resaka mpianatra, ny tena mpianatra Jesosy. Tahaka ny ahoana ny tena mpianatra Jesosy? Raha tarafina ny fitondran-tena ny isan'andro dia tsotra ny valiny. Ny tena mpianatra Jesosy tarafina amin'ny fitondran-tena ny isan'andro dia izao hoe mahavita mihoatra izay takiany lalàna aminy. Mahavita mihoatra izay takiany lalàna aminy. Io zao hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Inona ndraiky eo mbola mihoatra an'izany? Fa mahavita mihoatra noho izay izy. Ka reto misy masitsivana anankitelo ahafahantsika mitsara tena hoe zavy tena azo antsoina tokoa hoe mpianatra Jesosy. Betsaka ny azo itenenana hoe mpianana izy satria izao fa anankitelo ihany nijerentsika ao anatin'io perikopy io. Ny voalohany ny mpianatra Jesosy, ny tena mpianany marina izay mahavita mihoatra ny lalàna dia hoe miaritra fa tsy manao valifaty. Miaritra fa tsy manao valifaty. Inona ilay voalohany? Miaritra ianao. Ninona tsy mety ataony ianao dia miaritra ianao fa tsy manao valifaty hoe namely ka asikoka na dia mamely kely azy aloha tsy manao an'izay mpianatry ny tompo. Andao raha antsika mamaky ny 9:30 sy ny 10:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa azaho kosa milaza aminareo hoe aza manoatra izay manisy ratsy anao, fa nazovy ny mamely tahamaina ny takolaka ao ankavanana dia atolory azy koa ny anankiray. Amen. Ahoana moa zany raha misy manisy an'ity zany dia omeko koa ity ny mpianatry ny tompo tsy hoe vendrana be fa ohatr'izao ny fampiarana an'ilay izy. Ny lalàn'i Mosesy dia miteny hoe arakarak'izay tsy nety nataoko taminao no ataonao amiko koa rehefa avy eo. Raha mamelaka ny takolako anankiray ianao dia asiko koa ny takolako anankiray ankavia. Raha nindrana vola 1 million tamiko ianao ka tsy averinao, tsy hamelako ianao raha tsy manome 1 million amiko. Izany hoe arakarak'izay tsy nety nataon'ny olona taminao dia izay koa mitakinao aminy ho fanasaziana azy sy ho fitsarana azy. Manaraka an'izay, izay ny dikany iteneneny fa Jesosy miteny hoe raha misy mamely an'ity ankavanana ity dia atolory azy koa ity, tsy ara-baka teny akory. Fa ny tiany Jesosy tenena dia hoe raha misy manao ratsy aminao dia izao aneho fitiavana izy, aza le tenanao tezitra be no asehoanao fa mandeha fery ianao aza mamaly faty azy. Izay ny tiany Jesosy teneny eo amin'ilay tapany voalohany amin'ny 9:30 hoe fa zaho ozy izy miteny aminareo hoe aza manoatra izay manisy ratsy ianao. Izany hoe na dia namely ny takolako ankavanana azy izy dia tsy mitaky amina hoe ao koa ianao mba asiko fa ianao nanisy ahy. Tsy izay mpianatry ny tompo fa miaritra an'izay ratsy izay izy ary tsy mamaly faty izy. Io no antsoina hoe loi du talion,
Ny loi du talion dia tsotra fotsiny hoe arakarak'izay tsy nentina taonao tampoka dia tsy maintsy valiako arak'izay koa ianao, fa mpianatra iny tompo izay, fa ninona ratsy ataonao amiko dia iaretako iny noho ny amin'ny tompo, satria na dia eo azy lazainy lalàna hoe rehefa maka voamasinao anankiray ohatra dia sorany koa ny anankiray dia izao mavita mihoatra n'izay takiny lalàna izay, satria manino mavita miaritra fa tsy mamaly faty aho. Tsy misy izany loi du talion eo amin'ny mpianatry ny tompo. Tsy hoe teny ratsy ahy ianao dia tsy maintsy alaiko baraka any Facebook. Tsy hoe nangalatra ny volako ianao dia ho tataraiky eraky olona rehetra ty iny ange nanako vola tsy izay. Fa ninona ratsy ataon'ny olona aminao? Tsy miatra ny loi du talion fa ho an'ny mpianatry ny tompo. Izaho kosa hoy Jesosy dia miteny aminareo hoe izany hoe ny tena mpianatry ny tompo dia miaritra izay tsy rariny sy tsy mety izay ataon'ny olona aminy ary tsy mamaly faty. Ary jereo tsara, Jesosy mahafinaritra be fomba fampianarana. Jesosy rehefa mampianatra dia tsy manao cours magistral, izany hoe za miteny dia nareo miaina, fa izy tena manao, tena manome ohatra izy. Jereo tsara, raha nampianatra ny mpianatra izy fanasa tongotra, moa ve tsy nanasa ny tongotra ny mpianatra izy sady niteny hoe nisikina izy, nalainy ny koveta, nasainy nipetraka dia nanao izy, dia izay izy vao niteny hoe ataovy izao. Fa ohatr'izay koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Izy tsy niteny hoe hitanareo rehefa mandray fanasan'ny tompo nareo dia vakiana ohatran'izao ilay mofo, fa tena nanao izy, dia izay izy vao niteny hoe ataovy izao fahatsiarovana. Tahaka izay koa ny batisa. Natao batisa mihitsy izany hoe ilay fomba fampianaran'i Jesosy atsika dia tena manao izy. Dia jereo, fa raha miteny Jesosy hoe miareta fa aza mamaly faty dia tena nanao izy. Manasa anareo hijery ny ohatra nataon'i Jesosy koa ao amin'ny Jaona 7:20. Ny 2:20. Jaona 7:20, ny 2:20. Resaka fielaka izao ny resahana eto. Inona nataon'i Jesosy? Raha mba ny fialahana koa izy. Jaona 18:22. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nilaza izany teny izany izy, ny mpiandra raha anankiray izay nitsangana teo dia namely tahamainan'i Jesosy ka nanao hoe izany va ny fahamalinao misorona be? Hatreo. Izany hoe jereo nge ny 2:17 Jesosy namaly azy hoe raha ny teny ratsy aho ambarao izay ratsy, fa raha tsara ihany kosa nahoana dia namely ahy ianao. Rehefa voafelaka ve Jesosy dia namelaka koa? Tsy namelaka izy. Nefa fantatsika tsara fa tsy rariny nahazo an'i Jesosy. Maninona moa izy ny fialahana, maninona moa izy ny tenenina amin'ny zavatra tsy nentina taona, fa nga izy nanota, tsika ny nanota fa naka ny toerantsika izy. Tahak'izay koa ry havana ny mpianatry ny tompo. Ianao ve tena mpianatry ny tompo marina tokoa? Dinio ny tenanao hoe za ve raha sin'ny olona ratsy, inona tonga dia réaction sy réflexeko rehefa sin'ny olona ratsy fa ny mpianatry ny tompo dia mahavita mihoatra ny loi du talion, izany hoe tsy mamaly an'izay ataon'ny olona aminy. Fa Jesosy miteny hoe iareto aza mamaly faty. Sarotra izany fa efa nomeny Jesosy ilay ohatra ary matoa san'i Jesosy ataontsika vitantsika izany. Voalohany, ny tena mpianatry ny tompo hita amin'ny fitondran-tenany andavanandro dia izao: miaritra fa tsy mamaly faty. Averintsika hoe miaritra fa tsy mamaly faty. Izay no mahasivana voalohany. Mahasivana faharoa, ny tena mpianatry ny tompo dia ianao hoe raha tsika mamaky ny 2:70 sy ny 1:70. Matthieu 5:40-41 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay te ady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao azy koa ny lambanao. Ary nazovy ny aneranao andeha maily iray, mandeha ihany miaraka amin'ny maily 2. Ny maily aloha dia kilometatra ny dikany, sao dia tsy azontsika. Mahasivana faharoa, ny mpianatry ny tompo dia izao hoe mandefitra fa tsy mila ady. Mandefitra fa tsy mila ady. Indraindray sarotra be izay indraindray fa tena tafahoatra nataon'ny olona amintsika, fa raha tena mpianatry ny tompo ianao mandefera. Tahaka nataon'i Jesosy, hitantsika hoe inandray no ohatra nataon'i Jesosy amin'ity resaka fandeferana ity. Mandefitra ny mpianatry ny tompo fa tsy mila ady aman'olona. Eo amin'ny 2:70 tapany voalohany dia hoe azay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao. Izany hoe raha misy mitory anao ny amin'ny tribunal ka te haka ny akanjonao, ny akanjo resahana eto raha teo amin'ny mponina tatsinanana dia ohatrany hoe lobaka
amin'izao vanim-potoana ianantsika izao fa tsy misy tanany. Rehefa manao n'iny lamba be sy akanjo be iny izy dia tsy maintsy misy karazana ohatrany hoe lobaka tsy misy tanany ao anatiny. Dia ilay hoe omeo azy koa ny lambanao, iny ilay irakofany ety ivelany. Dia ozy Jesosy, aleo very fananana fandroany toy izay hiady aman'olona. Izany hoe raha mitory ianao any amin'ny tribonaly ilay hoe taty ny lobaka ao iny, dia ozy Jesosy hoe omeo azy any lobaka dia omeo azy koa ilay lamba raha izay ny tsy ariny. Fa izao aza manaraka an'ilay tribonaly fa manjala lasa miady aman'olona ireo. Mandefitra ianao fa tsy mila ady. Izao mantsy raha misy mitory any amin'ny tribonaly ianao ka manaraka an'iny dia mitory izy dia mivaly iny dia mampiakatra dia miakatra dia miakatra foana fa la ny ady tsy vita ilay izy na fihavanana ary rava. Fa ny an'i Jesosy tsotra be, raha misy manana ady aminao aza mamaly an'iny fa mandefery. Ary raha iny lobaka ao iny tsy ary omeo azy koa ilay lamba. Ary tena zava-dehibe kokoa ilay lamba satria izao teo am-ponina tatsinanana, iny no irakofany, isalorany rehefa alina ny andro. Iny ny tena zava-dehibe kokoa. Aleo raha hoe tsy misy an'ilay lobaka tsisy tanana anatiny, toy izay tsy misy an'iny lamba iny. Izany hoe na dia sarobidy amin'ilay olona azy iny lamba ivelany iny, omeo anazy any iny raha izay ny tsy hisiany ady. Mpianatry ny tompo dia olona tsy tia ady, olona pasifika. Tena tady mihitsy ny hoe inona ny tsy hisiany ady eto amin'ity. Dia eo amin'ilay hoe raha saina mandeha 1 kilometra ianao dia mandana 2 kilometra ozy Jesosy. Ny tena tiana tenena amin'io dia hoe matetika teo amin'ny fanjakana Persa dia misy an'ilay olona ilay irahana. Ohatra hoe ao anatin'izay ilay olona mitondra taratasy mitondra hafatra ireny. Dia iny olona irahana iny afaka manao hoe hitady olona ampitondra ikoan'iny taratasy iny dia za mba mandeha miadana. Dia iny olona irahana iny mandeha haingana be manatitra an'iny. Dia rehefa avy ohatra ny hoe izy nanatitra an'iny tany. Ka raha ohatra izany ka misy maniraka hoe andany ity mba hatero dia izao asehoy hoe na 1 kilometra aza nasainao ataoko mahavita 2 kilometra. Ny tiany Jesosy tenena dia izao, na dia izao aza ny takiany lalàna amiko dia mahavita mihoatra noho iny. Asainy Jesosy sika havita mihoatra noho izay vitany lalàna, havita mihoatra noho vitan'izay tsimpiana, havita mihoatra noho izay takiana amintsika. Aseho hoe manana fandavan-tena amin'ny alalan'iny io fandeferana io. Sarotra be ilay mandefitra. Jereo amin'ny tokantranonareo e, rehefa misy tsy mety ataony anankiray indray sarotra ilay mandefitra e. Sarotra be. Fa ny tena mpianatra ny tompo mahavita mihoatra an'iny. Dia jereo indray no ohatra omeny Jesosy atsika. Jesosy tsy miteny fotsiny hoe ataovy ity dia izay fa tena manao izy. Filipianina 2:2 ny 15 hatramin'ny 19. Filipianina 2:2 ny 15 hatramin'ny 19. Filipianina 2:5-8. Inona no nataon'i Jesosy? Inona no ohatra ny fandeferana izay nataon'i Jesosy amintsika dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fidiviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pidiviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana amin'ny hazo fijaliana. Amen. Jereo ny fandeferan'i Jesosy. Tovy endrika amin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nanana ny rehetrarehetra. Fa nataony ohatrany tsy misy izany noho ny aminao io. Izay ilay hoe fandeferana. Raha izay ny ahavonjenao dia nataon'i Jesosy izany. Dikan'izay raha izay ny tsy hisiany ady dia mandefery ianao. Tahaka ny nataon'i Jesosy. Ary tena angatao manokana mihitsy hoe Tompo aty mandevitra ity indraindray efa ho lava e. Tsy maninona ve efa ho lava fa Jesosy koa efa ho lava mandevitra aminao isan'andro e. Dikan'izay manana an'izay toetra izay. Ny hafatra faharoa, masitsivana faharoa dia izao hoe ny mpianatry ny Tompo dia mandefitra fa tsy mila ady. Nanome ohatra antsika Jesosy. Ary tsy mampanao antsika zavatra tsy vitantsika Jesosy, fa vitantsika io matoa sain'i Jesosy ataontsika. Masitsivana faharoa, mpianatry ny Tompo mandefitra fa tsy mila ady. Inona ilay faharoa? Ilay voalohany? Miaritra fa tsy mamaly faty. Faharoa, mandefitra fa tsy mila ady. Fahatelo, iarahantsika mamaky indray ny 2:7. Matthieu 5:42 amin'ny anaran'i Jesosy.
homeo izay mangataka aminao ary raha izay loza miodina izay te hisambotra aminao. Inona indray ny tiany Jesosy tenenina amin'izany fa tsy efa ampy ve ilay voalohany sy faharoa e? Indraindray mafy be ilay tsy mamaly e. Ny ao anatin'ny fonao tena te hitrotra be mihitsy fa Jesosy miteny hoe petra tsara, sarotra be. Ao anatin'ny fonao indray manao hoe maharary kosa e. Dia ozy Jesosy mandeha fery fa mbola misy anankiray fahatelo ahafahantsika mandiny tena hoe zavy eo amin'ny andavanandrom-piainako tena miseho tokoa hoe mpianatry ny tompo raha io perikopy io ny jerenina. Eo amin'ny andiny faharoa amby efapolo eo dia misy baiko anankiroa ataon'i Jesosy. Homeo aza eloza miodina. Izany hoe ny tena mpianatry ny tompo dia manampy fa tsy mamina. Manampy fa tsy mamina. Inona ilay fahatelo? Raha tena mpianana ianao tsy mamina zavatra tokony homena olona ianao fa manampy ianao dia manome ianao. Le hoe manampy fa tsy mamina dia izao ny dikany hoe na iza mangataka vola aminao, ohatra vola foana mantsy ny manahirana dia homeo izy. Fa raha nanana izy tsy nangataka. Raha nanana izy tsy nangataka fa niza mangataka aminao homeo izy fa tsy nanana izy. Faharoa tiany Jesosy tenenina dia hoe aza mieritreritra ianao hoe fangamo misy lalàna sa fitsipika manery hanome anao. Izany hoe mieritreritsika hoe inona aloha manery hanome anao, teneny hoe pourfus fa tokony hanome anao vao homeko ianao, tsisy an'izany fa rehefa manana ianao dia manome. Fahatelo, aza manantena valiny. Rehefa manome zavatra olona dia aza manantena hoe inona aloha ny contrepartie ny zavatra iny, tsy misy an'izany. Ny mpianatry ny tompo manome, manampy fa tsy mamina. Ary izy manampy izay tsy miandry valiny hoe bon mindrana 200 000 ariary amiko ianao, inona aloha ny antoka homenao ato aty ny tele anareo ary ohatra. Tsy manao an'izany mpianatry ny tompo fa rehefa homenao dia homeo fotsiny. Dia aza manantena hoe roviny ny averina any ohatr'izao. Izany zavatra izany ianarana. Sarotra amin'ny fiainantsika, sarotra be izany amin'izao fa tena angatao mihitsy mifanahy masina hoe ity olona mangataka amiko ity hoe olona misoloky tokony homena sa olona irahanao eto amiko anaporofoko aminao hoe za dia nihainy toriteny tamin'ny alahady ary tokony hampiatra toriteny. Fa misy koa ny olona mangataka fa tsy azo homena satria misoloky aminao izy. Fa ahoana ny ahafantaranao hoe ity tokony homeko, ity tsy tokony homeko? Ny fanahy masina no manoro anao anatin'izay fotoan'izay. Hoe homeo izy fa tena tsy manana, na hoe mailomailo ianao fa tsy izy io. Fanahy masina manoro an'izay. Fa ho antsika dia tsotra fotsiny, rehefa mbola azonao atao manome, homeo izy. Fa raha nanana izy tsy nangataka izy. Raha nisy atao izy tsy nanatona anao izy ary matoa izy manatona anao fantany hoe ianao afaka hanome azy dia homeo izy. Mpianatry ny tompo manampy fa tsy mamina. Dia jereo indray no ohatra homen'ny tompo antsika. Jaona 3:16. Na tsy jerena ary izany tsy enjery. Jaona 3:16 amin'ny anaran'ny tompo. Ohatrany ahoana ny tiavan'ny tompo antsika? Nomeny. Tia dia manome Izany hoe ny manosika ny olona ahay hanome, ahay hanampy niza makeo aminy eo dia ninona? Fitiavana. Feno fitiavana ao anatin'io fonao io dia vitanao izany. Izay fotsiny, fitiavana iny, fitiavan'Andriamanitra. Fa tahaka izay ny tiavan'ny tompo anao, izy efa nanome ohatra, efa naseho ilay izy, raha tsy tiana ianao mba marina izy raha naniraka ny zanany nipetraka tsara ny ambony any dia homeny anao. Fa tiana ianao dia nanome izy. Dia ohatran'izay koa isika, tia an'ilay namantsika manodidina antsika dia manome. Dia angatao mifanahy masina hoe tompo ity olona mangataka eto amin'ny laoko ity ve? Ity ilay olona anehoako hoe tena mpianatra ao sa ity ilay olona tokony ho mailo rehefa amiloanan'io olona io? Tsy afaka hanome lisitra anareo hoe rehefa ohatr'izao dia tandremo. Tsy izay, fa tena asa mifanahy masina ao anatinareo ilay izy. Fiombonanareo amin'ny tompo no ahitanareo hoe ity olona ity tsy normal ity, tsy azoko homeny. Ity olona ity kosa tena tokony hampiko ity. Ary rehefa manome aza mitady valiny. Fa rehefa manome ianao dia manome. Izay ny afatra anankitelo, masiva anankitelo. Ahitanao hoe za ve eo amin'ny fiainako andavanandro hatramin'izay tena mpianatry ny tompo avy. Masivana voalohany, miaritra fa tsy mamaly faty. Masivana faharoa, mandefitra fa tsy mila ady. Ary masivana fahatelo, manampy fa tsy mamina. Dia izao ry havana, tena mpianatry ny tompo ianao, aseho hoe mahavita mihoatra noho ny ataon'ny jentilisa ianao.
Zay ny takiany tompo amintsika raha tena mpianantsika, ary ny tompo tena micomprendre raha hoe sarotra, tena sarotra, fa mazotoa sainy ataonao dia vitanao aloha voalohany, ary ny faharoa miaraka aminao izy. Jesosy raha naniraka ny mpianany rehefa hiakatra any an-danitra dia naniraka izy, dia avy eo ny teny farany dia hoe indro izaho momba anareo, miaraka aminareo aho. Izany hoe Jesosy raha maniraka dia tsy andany any amin'ny fitsarana farany mihaona, tsy izay, fa maniraka anao izy dia miaraka aminao izy manatanteraka an'io. Ka rehefa tonga ilay occasion anankiray omeny tompo anao hoe io ary asa io fa tena mpianatra ianao dia mandefitra ka sarotra be ilay izy, dia Jesosy miaraka aminao eo dia mahita izy, angatao mihitsy ny hery ty foko mivonto be ty dia ty oroko mibotsina be ty Jesosy, ampio ahy fa vitako io amin'ny anaranao. Averintsika farany ilay anankitelo masivina voalohany, miakatra fa tsy mamaly faty. Faharoa, fahatelo, ombanareo ny fanahy masina vitanareo zany. Ary lesina omeny Jesosy amin'ny mpianatra eto an-tendrombohitra dia izao, amin'ny fiainana andavanandro, isanandro asa io fa tena mpianana ianao. Amen.